fiatanana daholy iresaka andreo ambody mitafody zanak'ondry isika sy ireo mpino a izay mpiaro an'ireny tondron'ny soratra masina hoe ambody mitafody zanak'ondry ireny. Ireo mpino le avoka an'ireny ambody mitafody zanak'ondry ireny. Zay zavatra roa mifampitohy sy miara-miaina izay zany no resahantsika, ataontsika fizarana, fifampizarantsika atao anatin'ity sary sy feo ity amin'ny endrika réflexion fa tsy ataontsika hoe fitandrisana verse be tahaka ny efa mahazatra sy hoe théologie be na zavatra ohatran'izany fa mba ahafahantsika mandray lesona mivantana sy mahitsy zany dia ataontsika amin'izay endrika réflexion izay le izy tahaka ny efa mahazatra ho iaho. Ambody mitafody zanak'ondry raha ny tena marina ny ambody mitafody zanak'ondry zany dia tsy de sarotra ny mamantatra an'izany. Tsy de sarotra ny mamantatra an'izany satria atsikafony fiarahamonina eo foana izy atsikafony herin'ny filazantsara sy ny herin'ny soratra masina eo foana izy. Fa ny zavatra ampahirezako antsika sy anentanako antsika zany de hoe important zany ny fahafantaranao soratra masina. Minimum ny amin'ny fahalalana ny soratra masina, nisa tokony sy nisa ny andininy avy. Connaissance ny resahako eto, za tsy miresaka don de discernement satria ny don de discernement dia omen'Andriamanitra tsy toro amin'ny alalan'i Kristy Jesosy sy ny asan'ny fanahy masina amin'ny olona manana intimité amin'ny ao Elohim amin'ny Jesosy Kristy. Zay ny resaka don de discernement. De rehefa mahita fity amin'ilay olona Andriamanitra dia ao amin'ny tontolon'ny miafina, tontolon'ny ara-panahy dia mampidina an'izay don de discernement izay amin'ilay mpino Andriamanitra tsy toro miasa ny fanahy masina any amin'ny tontolon'ny intimité. Fa teo dia niteny an'ilay hoe minimum any amin'ny fahalalana ny soratra masina tahaka ny mpianatra. Rehefa mianatra dia misy ny base ny amin'ny calcul, ny addition, ny soustraction, ny division sy ny ohatran'izany, multiplication, mila mahay manoratra, base izany. Dia izay no mampisokatra ny fahafahana mandranto. Dia tahaka an'izay ihany ihany koa hoe raha te hahafantatra ny amin'ny tontolo ara-panahy ianao zany dia misy ny minimum any amin'ny soratra masina izay tokony ho voaray anao. Fa ny mampalahelo fotsiny dia mipino amin'izao moa zany dia mialatsiny ahiteny an'ity hoe kamo mamantambonina be fotsiny exemple zao ohatra hoe misy ny sampana sekoly izay tena tsara any amin'ny rafi-piangonana na ny sekoly sabata dia alefany ny ankizy mianatra sekoly alahady, mianatra sekoly sabata, mianatra catéchomène ho an'izay sahaza ny taonany amin'izay sy ny sisa be da be ny groupe lehilahy lehibe, sampana vehivavy lehibe isan-tsokajiny avy dia rehefa alefany ny ankizy dia ohatrany hoe alefany ray aman-dreny any dia libre zany ray aman-dreny dia tsy misy intsony zany initiative ny amin'ny hoe mandray responsabilité amin'ilay ankizy fa ankinina betsaka amin'ilay mpampianatra sekoly alahady zany ny fampianarana ho an'ny ankizy any amin'ny soratra masina. Dia ilay minimum atakina amin'ilay ray aman-dreny izay tokony fampitana fahendrena, fampitana fahalalana ny amin'ny soratra masina tapaka ary ilay relation zanaka sy ray aman-dreny zay nefa tena important be mihitsy ary indrindra hoentintsika amin'ny sehatra ara-panahy sy ny soratra masina satria ny relation amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ny tena pratika kokoa, fiabla kokoa amin'ny fampitana fahendrena. Dia mazava ho azy amin'ny fampitana ny tontolo ara-panahy zava-dehibe izay hoe relation ray aman-dreny sy ny zanaka izay. Verina amin'ilay sujet amin'izay ary tsika hoe tsy mora ho an'ny sasany ny mamantatra an'izany ambody mitafody zanak'ondry izany fa hoy kosa manambara amintsika sy mizara amintsika hoe tsy sarotra fa tena mora ahafantarina rehefa manana ny minimum any amin'ny soratra masina ianao satria ny soratra masina dia manambara amin'ny antsipriany ny toetra sy ny famindrany ambody mitafody zanak'ondry ireny ka ninona titre hoentin'ireny hoe bisopy, koene, mamapasy, dadapasy, prophète, évangéliste tsy fantatro ao anatin'ilay plagiat, ao anatin'ilay usurpation ampiasain'izy ireny hoentiny miséduire mpino ikendren'ny fikendrena
rehefa manana an'le minimum ny amin'ny fahafantarana ny soratra masina ianao dia tokony ho fantatra ho azy hoe ambodia mitafodin-janak'ondry, ilay milaza azy ho bisopy, milaza azy ho goena, milaza azy ho sy ny sisa be da be, dia am'izay fotoan'izay afaka mamina vina tsara sy mametraka ny arma fiadiana avy amin'Andriamanitra tsy ho ianao hoentinao miady, tsy manome toerana ho an'ny devoly manohitra ny devoly fahavalonareo fahavalontsika, satria fantatrao fa ambodia mitafody janak'ondry ilay misy eo amin'ny sehatra fanomponao. De mazava ho azy tsy mpanao avoka ianao le miaro be fahatany rehefa misy ambodia mitafody janak'ondry tête lohan'ny fiangonana anankiray izay mijoro selohan'ilay religion, selohan'ilay dogme. Aka ohatra ary isika prophétesse, prophétesse de le prophétesse mandoko volo be mihitsy, menamena be ny volony, kialamena volo iny nanaovan'ny Samuela hina mihitsy, any ianao zay kialamena volo avakiny, zany hoe efa eo ambavan'izao tontolo zao mihitsy ilay tetin'ilay prophétesse, volony mena be mihitsy, ohatran'ny volony Ayana Makora reny, Shakira reny, volon'ireny le mpihirahiran'izao tontolo zao. De ny manja masony bien traité mihitsy ny siany ny volomasony. Hitanareo reny le tena hoe misy traitement spécial mihitsy fandaniana atao amin'ilay volomaso manokana, de miaraka amin'izay ny faucille ny volomaso tsy tena izy zany, zany hoe efa faux daholo zany. Ary misy mihitsy manao chirurgie esthétique abotsina ny molotra, ny sasany misy kavon'orona sy ny sisa be da be. Ny ohany sasany ohatry ny ohana dragon, hitanao reo le ohatran'le dragon de Komodo reny, le griffe be le tena le midévorer an'le biby maloto mantsy reny le dragon de Komodo reny, tena tsy misy afa-tsy ohatran'ireny mihitsy le ohan'ilay prophétesse. Be da be ny ka azo tanysaina fa santionany zany resantsika zany. De miakanjo am'izay de le akanjo marevaka be, le attirante be reny le akanjon'izao tontolo zao, akanjon'izao tontolo zao. De raha mijery an'le hoe prophétesse zany ianao de ohatran'ny mahita mihitsy any Shakira na mahita ny Beyoncé, mahita ny Lady Gaga, fa prophétesse fotsiny izy mitondra étiquette religion ary mampaherim-pino sy mametra tanana pino Jesosy foana isan-kalahady na tsy isan-kalahady ihany koa, de mitanisa verset biblika, dia mampiasa ny positivisme, dia mitsodrano pino, dia sy ny sisa be dia be, dia milaza fa manana faminaniana, ny développement personnel, fifangaroany zavatra be da be ohatran'izany. Dia hoy am'izay ianao hoe tsy izy olona io, tsy izy olo satria ilay fitafiana izao tontolo zao no entiny miakatra eo amin'ny altara. De ny baiboly anefa de miteny ary mbola mamerina amintsika foana fa rehefa mby tonga eo amin'ny fitoerana masina ny endriky ny faharavana, ny fahavetavetan'izao tontolo zao, dia mitandrema fa ny dikan'izay dia manome image faharavana, manome image fahampitehana, manome mampiseho amintsika ny image ny fiafarana, image ny lelanota sy izay afaka ilazantsika azy ireny olona ireny izay endrika fahavetavetana miakatra eo ambony altara izay. De rehefa teneninao am'izay ilay mpino dia ilay prophétesse hoe tsy izy io prophétesse io fa dragona io, tsy izy io prophétesse io fa
ambodimy tafody zanak'ondry tsy izy profetesy io fa Jezebela, averiko tsara, Jezebela, averiko farany, Jezebela, sady en esprit la esprit an Jezebela mihitsy no ilay esprit ana menarana tao amin'ny sahany tena biby lava no mampiaina ny milaza azo profetesy io amin'ny resaka fofo isan-karazany manomboka any amin'ny volony, ny vatany manontolo avec chirurgie esthétique, fa cache misère lay izy, zany hoe lay misère de lay ota ao anatiny dia mitanisanisa verset biblika sy ny sisa rehetrarehetra am'izay de rehefa teneninao de voalenao araka ny soratra masina sy tanisainao ny antony mahatsy izy amin'ilay olona satria ilay toetra izao tontolo izao no tafiny dia mitanisanisa soratra masina am'izay sy milalao soratra masina verset biblika isan-karazany dia mitrena daholo amin'izay ny avocat de tsy izy le avocat fa le mpino mpiaro an'ireny milaza azo profetesa sy mpaminany sy toviany moa zany reny milaza azo goena sy bishopy sy ny sisa mamapasy tatapasy sy ny sisa rehetrarehetra iny izany hoe midika an'izay de efa envoûté lay mpino, efa contaminé lay mpino, efa donto ny sainy, efa jamba izany lay mpino, efa tratran'ilay esprit an'ilay Jezebela, lay tety, lay lohany mampiaina n'ilay faharavana miakatra eo amin'ny altara. Ka ny antony izarana an'izany sujet izany dia mba hisaintsainana isika tsirairay avy. Ny tena marina nge fizarana ihany ny anahy fa ny fizarana zaraiko eto tsy manova olona. Za sûr am'izany ary convaincu. Tsy manova olona satria ny olona mihitsy no misafidy iaro an'ireny bibilava ireny, iaro an'ireny dragona ireny sy ny taranany, iaro an'ireny Jezebela ireny. Safidin'ilay mpino mihitsy zany lay izy. Fa ndray de mizara fotsiny ihany je partage, c'est tout. Rehefa voazaranay zay tokony nozarainay de ampy anay zay satria ilay mission ampitondrana anazy zany le ampitondraninay de izay no ataoko, izay no ataonay de rehefa vitanay zay nandrahana anay de ampy anay izay na tsisy miaino ary na tsisy anaraka sy tsisy irarahan' zay zavatra zarainay ary na ataoko hoe raisy roa fotsiny ary na tsisy mihitsy ary de mizara foana satria raha vao tsy mizara de rehefa tonga ny fotoana izay anadinan'Andriamanitra maninona noho tsy nizara, efa hitanao fa misy Jezebela manana mega church milaza fa mpitondra ao amin'ny royal na tsy royal, milaza fa mametrametra tanana, manjeranjera-pino, mitsodran'ny-pino, mampahery mpivady sy ny sisa be da be amin'ny alalan'ny positivisme, fa ao anatin'izany tsy misy Jesosy voray any akory sy ny sisa be da be de lasa envoûté le pino, lasa azo-panahy le pino, lasa iandiany miaraka am'zareo lay pino de lasa voapetaka vy-mamay le pino de ho faty amin'ny fahotany any lay pasteur sy lay pino de tsy miteny ianao tao anatin'izany. Ny tenako zany no ambarako am'izany de midika an'izay dia amin'Andriamanitra ny compte à rendre ny amin'ny zavatra tsy nolazaiko de zay no mahatonga anay hoe milaza fotsiny ihany satria tsy maintsy laizana le izy araka ny fanan'Andriamanitra izay manindry ny amin'ny tokony ho filazana ato anaty de izay fotsiny le izy. De ny azo ambara farany ihany koa dia raha tsy misy zany fahatongavan-tsaina ho iateo hoe za tsy manova olona ary tsy mieritreritra nova olona fa juste apartage fotsiny de tsy rarahako na tsy miasa saina hoe raisinao ve sa tsy raisinao le message fa fotsiny ny compte à rendre amin'Andriamanitra tsy tosy an Jesosy Kristy no important amina ary na de misy fotoana raha hoe malahelo ny fanahy, ngolo ny fo mahita ny olona ho very any amin'ny fahaverezana de tsy afa-manoatra ihany koa satria tsy anjarako ilay manova olona
fa asan'ny fanahy izay ary le hoe asan'ny fanahy ho an'ny olona izay mangetaheta fiovana de am'izay fotoan'izay vao miasa ny fanahy fa raha oloolona no misafidy ny iaro an'ilay profetesa reny le fofo be dabe reny a de safidy an'le olona zay a dia mifanahy ihany koa de mamela malalaka n'ilay olona amin'ny safidiny sinoa ny soron'Andriamanitra atao amin'ny sahanidena ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy zay le izy zay de ny azo ambara farany a de hoy aty hoe raha tsy misy zany fanapahan-kevitra avy aminareo faux profeta nareo ambody mitafody zanak'ondry raha tsy manenina ianareo ny amin'ny toetra ratsinareo raha tsy tonga saina ianareo avokahan'ireny profetesy sy ny karazana fofo be dabe reny reny mpanao plagia sy usurpateur ireny de ho faty amin'ny fahotanareo ianareo ho faty amin'ny fahotanareo ianareo raha vao tsy misy fanenena na latsapaka ny anatinareo raha vao tsy tonga saina tsy mieritreritra ianareo fa heverinareo fa le ambaran'ny soratra mantsina hoe misy lalana heverin'ny olona fa mahitsy zay mantsy le afetsen'ny satana sain-dalin'ny satana satria satana mametraka an'ilay fomba fiainanareo io eo amin'ny fiangonana misy anareo hoe mety foana io fa fitafiana izao tontolo zao tafiana manaova style Lady Gaga, style Shakira, style mpampandihy fitombenana, style mpijanganjanga fa tsy maninona fa mety foana io a afaka ampivadinao amin'ny filazantsara io a de takan'izay ihany koa nareo le mpiaro an'ireny le nareo le avocat zany sy avocaty rehetrarehetra mety foana io fa juste fotsiny hoe raha vao misy miteniteny anareo de aza tsaratsara aza be kritika sora aloha ny andro eo masonareo zay vao manala ny sombikazo eny amin'ny mason'ny profetesy sy ireo fofo be dabe lazainareo reo eto ambavaka era tena mpanompon'Andriamanitra de mitondra mbavaka ny tokony ho ataonao zany hoe zay le fandangolagon'ny demoni zay le aletiky ny devoly ao an-tsainareo zay a zay no fikirinareo fa tsy laherin'ny filazantsara hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina mataranareo ny sitrapon'Andriamanitra ho vai mihitsy le fanavaozana ny saina ary aza manaraka ny fanono zao tontolo zao Romanina toko 12 aza manaraka ny fanono zao tontolo zao fa izay tsy tianareo fa ny tianareo de le fanangolin'ny demoni le hoe mety foana io mety foana io a miakatra eny ambony altara ny fahavetavetahana ny mpijangajanga ny style Shakira le nitantsaina teo a style Lady Gaga ny style Yana Makura ny style zao tontolo zao be dabe mety foana io fa juste fotsiny hoe de raina Jesosy amen alleluia rehefa misy menjerazera rehefa misy manova sexe rehefa misy miracle rehefa misy zavatra ohatrany mety foana de zay zany fikirinareo zay zavatra corrompu zay fifanangaron'ny esprit Jezebela zay miaraka amin'ny izay azo afangaro amin'ny soratra masina sy zay mety rehetra amin'ny soratra masina zay zany no eritreretinareo idirana na fanjakan'ny lanitra de zay miseho miteniteny amin'izany zay miseho mananatranatra amin'izany zay miseho azy ho mijoro sy miseho mampita mesazy amin'izany dia avy hatrany de meo azy ny aza mitsara mba tsotsarainy meo azy ny zay tsy nanota taminareo no kitorabato azy zay meo azy ny sora aloha ny andro eny amin'ny masonao sy ny sisa be dabe eto ambavaka sy ny meo azy daholo zay verset biblika ahafahanareo miaro tena hoe fikisan'ny demoni fikisan'ny satana am'le fanangolena teny le laingo teny araka ny toko sy andeniny satria satana rehefa micontre ny herin'ny filazantsara izy de baiboly ihany ny ampiasainy de nareo ao anatin'izay zany nareo le avocat de averiko farany le niteneniko teo hoe raha vao tsy tonga sainany amin'izany raha vao tsy misy fanenenana ny anatinareo raha vao tsy misy an'ilay herin'ny filazantsara mamangy anareo de amin'iny le herin'ny filazantsara mamangy anareo iny zay efa mamangy anareo foana zao message zao de herin'ny filazantsara mamangy anareo herin'ny fanamasina mamangy anareo
de raha amin'iny ianao a no mbola mamono sofina foana zany io indray le profil dilo ilo fanosorana, io indray le rangaty tsisy atao fa tsy mitsaratsara sy mitikititra amin'ny fiainan'olona be kritika. Ny olona anarina foana, ny olona anarina foana, ny olona anarina foana, ny olona anarina foana ka tsy mety miala amin'ny ratsy fanaony, ny ratsy ataony, lay ratsy fikiriny de ho torotoro faingana, ho torotoro foana fa tsy hisy fanasitranana ntsony. Tsy hisy fanasitranana ntsony de midika amin'izay dia makany de ohatran'le kisoa, ohatran'le kisoa be da be godododododo mivarina tany anaty ranomasina. Biby maloto. Zay nge le biby maloto rehefa nitelivren'i Jesosy lay adala de rehefa naharatsy legiona mivarina tany anaty rano. De ohatran'izany daholo reny olona rehetrarehetra miaraka amin'ilay esprit Jezebel ao fatorana any amin'ny farihy mirehitrafo miaraka amin'ilay prophétesse, lay faux prophète, faux prophétesse. Zay ny azoko nozaraina mazava tsara ny afatra. Tianao Jesosy, miraso.